Arabatoko lafinaritra doboko vava falitafaraka aminao amin'ity asabotsy farany herinandro mahafinaritra ity anasana anao mpananjana ihany koa ny anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny olana izay mbola mitoy eo anivon'ireo nanjifa teo amin'ny banky BICM no entina amintsika mitakariva ity akoatr'izay ihany koa ireo sehatra sosialy ny sehatra politika tsy adino ihany koa no mitondra anazy amintsika manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hatreto mbola tsy nisy ny vahaolana ho an'ireo mpanjifa eo anivon'ny banky BICM saika isan'andro izy ireo dia famtona etsy alonan'ny garanty soarano izay foiben izay banky BICM izay mitady hevitra mba azahoana ny volan'izy ireo ao anatin'ity banky voatery nakatona ity. Mahery roa arivo ireo mpanjifan'ny BICM ny angatahan'izy ireo dia ny mba azahoana antoka fa averina amin'izy ireo ny volana izay napetraka tao amin'ity banky ity. Hatreto raha ny voalazan'ny filohan'ny fikambanan'ireo mpanjifan'ny BICM dia tsy misy ny fivoarana azo tsapaitanana mikasika azy ireo. Hatreto aloha zany tsy mbola nisy fivoarana hoe azo tsapaitanana fa na zany latsy zany ilaina ihany nefa ny mampafantatra antsika zany ny tena mba ny zava-misy mariny tokony ho fantatra zany ny be sy maro na ho anay mpanjifa zany na ho an'ny tompona andraikitra izay marian'izao fitarainana izao tsara ho fantatritsika fa ny CSBF zany dia anisan'ny manana andraikitra goavana amin'izao toetrana zao. Inona moa ny antony mahatonga anay milaza an'izany tamin'ny tantara angamba manao ny entina nazavana anazy tamin'ny volana Desambra 2024 dia nisy vola 12 milliards d'ariary ato amin'ny banky zany hoe nanao excédentaire zany ny BICM. Zava-misy anefa dia ny volana février 2013 dia napetraka tamin'ny toerany ny administrateur provisoire. Ny fametrahana an'ilay administrateur provisoire dia fa midika hoe banque en difficulté na manana fasairanana zany ity banky ity. Ny asy ny mission principale ny atao administrateur provisoire dia ny hanao ny recapitalisation anti-banque ity. Mena enim-bolana izy zany anaovana an'izay recapitalisation zay. Tapitra nefa ny enim-bolana tsy vita le recapitalisation. Tamin'izay fotoana izay dia tokony misy fanapa-kevitra ny laisan'ny fanjakana satria tsy navitan'ny mission an'izany ny olona napetraka tamin'ilay toerana. Ny mahagaga anay nefa dia mbola nitarina enim-bolana indray ilay contrat ary mbola anisan'ny mission principale ny resaka recapitalisation. Nandeha ny herintaona mbola tsy vita le recapitalisation hatramin'izao itenenantsika izao dia mbola gaga ihany izay mpanjifa hoe nanahoana, inona no antony, inona no zavatra nisy tany ambadika tany no mbola nomena DG indray ilay olona. Manaingatra ny fanjakana mba andray andraikitra izy ireo ary nanambara fa tsy marary intsony ireo mpanjifan'ny BICM fa misoana tanteraka manoloana ny zava-misy. Ny antenan'izy ireo dia ny mba hisy ny valiteny avy amin'ny fitondram-panjakana mialohan'ny faran'ny volana Mey izao.